Hotoizatsika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mofy izay no totosaina androany teny amin'ny Masivony États-Unis etsy Andranomena ny famoahana andiam-pianatra izay nahazo vadim-pianarana hianatra ny teny anglisy teny anivon'ny English Teaching Programme izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaharana asa English Access Scholarship Programme izay vatsian'ny États-Unis vola. Claudia Rasolson. Mpianatra miisa 570 avy amin'ny lycée mpanjakana samihafa no nahazo vatim-pianarana ka nanaraka fiofanana teny anglisy nandritra ny roa taona teny anivon'ny ETP na English Teaching Programme. 480 ny isan'izy ireo tena mpiandohana fa nisy ny intsana satria anisan'ny fepetra-takiana ny fahatratrarana ny noty 70% amin'ny taranja rehetra sy ny fahavitriana mianatra. Androany tolakandro no notanterana teny Andranomena ny fanomezana ny mari-pahaizana ho azy ireo. Dia lanonana famoahana mpianatra fanolorana ny mari-pahaizana na sertificat ao anatin'ilay programme atao hoe English Access Micro Scholarship Programme izay vatsian'ny Masivò Amerikana. Izy io zany dia fianarana teny anglisy ranoray fotsiny ho an'ny ankizy avy any amin'ny lycée Mpanjakana ary avy amin'ny fianakaviana sahirana eo anelanelany 9 taona sy 12 taona. Maharitra taona latsaka kely ny fianarana dia rehefa mivoaka dia mahazo sertificat. Ankoatran'ny ozy hoe mianatra teny anglisy dia mianatra teny anglisy izy fa mianatra kolontsaina amerikana koa dia mianatra ny atao hoe développement personnel ary hoe community service zany hoe le mandeha any amin'ny prison, mandeha any amin'ny orphelinat zany dia ampianarina mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Efa misy amin'ireto mpianatra ireto no afaka baka amin'izao fotoana izao ary ny roa amin'izy ireo raha ny fantatra dia anisan'ireo présélectionné amin'ny fahazahoana vatim-pianarana hianatra any États-Unis. Ty zavatra ty azo lazaina hoe varavarana misokatra ho an'ny mpianatra ireo satria io sertificat io zao dia mampiseho ny fifehezana teny anglisy rahantsika malala ny toeran'ny teny anglisy amin'izao fotoana izao tsy maintsy mahay teny vahiny ka azo lazaina hoe dingana voalohany io, dingana faharoa mbola misy dingana hafa hoe ohatra hoe ny fanadinana miditra amin'ny université américaine dia izay koa mbola dingana hafa koa fa azo nataony mangataka misy zao efa amin'ireo mpianatra io misy anakoa efa présélectionné. Nasaina nanatrika ity lanonana androany ity ny talentekolo samihafa. Ny fandriana raha ny voalazan'ny vony Razavindrakoto taleny ETP dia ny mba hitatra eny amin'ny faritra ity fandaharana asa ity. Ny mpanolontsaina eo amin'ny serasera eo anivon'ny Masivò Amerikana dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fifehezana teny maro toy ny teny anglisy. Fitaovana iray izay manokatra varavarana maro raha ny voalazan'ny teny anglisy ka anjaran'ny mpianatra tsirairay no mampiasa izany araka ny tokony ho izy.